Salama daholo ndao ara ho resantsika androany ny mahakasika ny raharaha izay nahatonga ny député any amin'ny faritry ny Tsiombe iny izay député teo aloha moa izany maromaro kokoa i Marie Goulimaly izay voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'iny faraparan'ny herinandro iny mba ho atao fanadihadiana any Ambovombe any ka izay ny ompanantsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana misy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary raha atao jiry todika dia i député Marie Goulimaly izay député any amin'ny district Tsiombe any tao anatin'ny 5 taona lasa izay dia isan'ny vehivavy azo lazaina fa manana mahizy azy ary mba nahavita ihany satria nisy fotoana raha natadidy isika nanao fanambarana tao amin'ny Facebook ny tao izy mahakasika anireo fandaniana any volany sy ady rehetra izay nandritra ny 5 taona izay ka no tanisainy tao anatin'izany moa ireo zavatra rehetra izay novidina tamin'izany ny fitaovana sy ny maro hafa izay mbola tsy nahitana député nanao tatitra toany izay nataony Marie Goulimaly izay hatry zay nisy any sombavamboaka angambany raha tsy diso ny fitadidiako maro ary tsy vitsy amintsika vahoaka no tsy mahafantatra marina inona ny tena ampiasana any volany siady CLD io fa ny mahafinaritra antsika dia anilay hoe nahoana ny tsy vita ny lalana député ny mitsara azy amin'ny lafiny maro sy ny hafa tahaka an'izay ary matetika ireo député manerana ny nosy dia minia tsy manao an'izay tatitra amin'ny fandaniana ny vola izay satria maro amin'izy ireo no mihinana any vola izay tokony ho tombotsoa any vahoaka ka ny hamem-poso sy ny hanatsaratsara ny fiainany sy ny tariny no mahamay azy fa ny azy dia tsy dia misy rarahiny an'izay vahoaka izay loatra fa i député Goulimaly kosa dia tena niavaka ny azy satria nataony izay tatitra feno nandritra ny 5 taona izay nitondrany izay ka matoa manao an'izay tatitra izay moa ny sombavamboaka anankiray dia midika izany fa mangarahara ny fitantanana fa raha toa ka tsy mangarahara ny fitantanana dia mety tsy sahy hanao an'izay tatitra izay ireo député rehetra manerana ny nosy fa ny azy dia nataony ireo tatitra tamin'ny fandaniana izay vola izay mba tsy hisiany lonolony sy ny resaka miely etseroa amin'ilay hoe lan'ny député ilay vola na koa nataony atsy nataony makary izay no nahatonga azy nanapa-kevitra nanao an'izay tatitra amin'ny fandaniana rehetra izay ka maro tamintsika vahoaka moa tamin'izany nanao hoe raha ohatran'izao daholo ny sombavamboaka rehetra manerana ny nosy dia ataoko fa tena handroso ny faritra ary hangarahara tokoa ny fitantanana ary teo no nahatonga ny be sy ny maro nangataka ny tatitra avy any amin'ny député izay amin'ny distrikan'izy ireo avy ka ndao mba samia manao an'izao daholo ianareo député raha toa ka sahy ho ireo sasany any amin'ny faritra Tsiombe moa no niadediany any député Marie Goulimaly izay tao anatin'ny 5 taona izay ka izay indrindra no nahatonga isika nanao an'ity video ity mba hiresahana ny tranga izay misy ao amin'ny distrikan'i Tsiombe ao amin'izao fotoana izao raha tadidintsika dia nisy ny famaizana ny birao izay nitahiry anireo vato rehetra any sombavamboaka tany antoerana tamin'iny herinandro iny izay tsy fantatra moa ny tena antony nahamay an'izany ary tsy fantatra ihany koa ireo izay tena nahavanondoza mahakasika an'ity birao izay nisy anireo voka-pifidianana rehetra tany amin'ny district Tsiombe iny tamin'ny faraparan'ny herinandro iny ka vantany voamay izany birao izay nisy anireo voka-pifidianana izay dia nanomboka teo ny fanadihadiana sy ny samby niezaka naneho ny heviny ny tsirairay ao moa no miezaka fa noho ny alahelo amin'ny resaka vato izay tsy arakaraky ny eritreretiny sasany no nipotra ka mety ho zay no nanosika anireo olona sasany nandoro an'izay birao zay ho ireo sasany ao ndray ireo sasany fa mety ireo kandida ihany no ambadika an'izao famaizany birao zao satria misy amin'ireo kandida dia tena diso fanantenana tanteraka ho ireo sasany ray manoloana an'izay famaizany birao zay izay mbola tsy fantatra mazava moa iza tokoa ny tena nahavandoza tamin'ity famaizany birao ity
mandraky ty androany fa araky ny vaovao avy any an-toerana tao amin'ny Facebook ny député Marie Goulamali izay sombavambahoaka ny Tsiombe iny nilaza moa izy tamin'izany tonga eto amiko ireo zandary sy miaramila ary polisy fa hatao fanadihadinina any Ambovombe ny tenako mbola tsy miala ny immunité amin'ny mahasombavambahoaka ny tenako fa tsy maintsy mandeha ihany ny anefany Andriamanitra tsy matory satria tsy manao ratsy ny tenako hoy izy raha naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao ka eo indrindra mampimetra-pantaniana amin'izao fotoana izao inona tokoa no tena heloka an'ity député Marie Goulamali ity no nahatonga azy noentin'ireo mpitandro filaminana natao fanadihadina any Ambovombe ihany ka eo indrindra no niteraka an'ilay vaovao izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao tamin'iny faraparany herinandro iny nilaza hoe mety ahina ho misy fandraisany amin'ny raharaha momba ny famaizany Brown District sy seni ao Tsiombe Androy ity fisamborana ity ho ireo zay mpanara-baovao avy any an-toerana nilaza ny hevitra izy ireo mbola sombavambahoaka any Tsiombe Imasy Goulamali ary tokony mbola misitraka zony ara-dalàna na ny immunité parlementaire fa arantsika eto no mety ho toy izay ho ireo zay nilaza ny vaovao tao amin'ny Facebook tao ainganeka ho hita tokoa ny tena marina mba hisiny rariny sy ny hitsiny mahakasika an'ity raharaha izay famaizana Brown District sy seni tao Tsiombe ity ajanontsika ny mahakasika an'iny raharaha Masy Goulamali izay député an Tsiombe iny fa ndao ara iresantsika kely aty amin'ny farany mahakasika ny revy izay tena malaza eny Ambohipo eny amin'izao fotoana izao Ambohipo moa dia fantatsika tsara fa faritra iray ao Antananarivo ao izay tena isan'ny be mponina ary ny ankamaroan'ny mponina ao Ambohipo dia saingy mpiavy avokoa izany hoe avy any amin'ny faritany avokoa ka miavaka raha samy ao Antananarivo izany Ambohipo izany indrindra fa eo amin'ny resaka revy sy ny fomba fiainana satria tsy vitany maro ny tanora izay miaina sy monina ao Ambohipo fa ao dia tena tanàna ny revy izany hoe ambiance tanteraka ao Ambohipo ao 24 heures sur 24 ary 7 sur 7 dia revy foana no hitanao eny amin'ny tanànany Ambohipo eny satria ny olona eny dia olona tia ambiance ary tia manao fiainana izay ny tsakitsaky sy ny maro hafa moa dia efa mangana fotsiny satria any Ambohipo no tena ahitavanao an'izany fahafinaretana izany raha resaka revy no resahana ao Antananarivo ao moa ireo milaza fa ny ranomasina sy tsy ampy ao Ambohipo fa ny fiainana eny Ambohipo dia toy ny fiainana eny Morotsiraka avokoa ao moa ny ahitavantsika an'izany hoe bord Ambohipo izany ao Ambohipo ao izay eo amoron-dalana eo satria tsy ampy ranomasina ny ao Ambohipo fa misy bord anefany izay no mahatonga ny mpiavy izay tena tamana ao amin'ny Ambohipo ao indrindra fa ireo tanora izay tena tia mankafy fiainana izay dia tsisy te hiala ao Ambohipo ao hosetrin'izay hatrany dia nisy moa ny sary izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao tamin'iny faraparany herinandro iny izay sary nireo tanora izay mirevy amin'izany tanànany Ambohipo izany andiana tanora maromaro no nirevy teo anivon'ny arabe mihitsy ary ny bandalana tao Ambohipo ary nampiaiky ny maro raha nahita an'izy ireo satria nalain'izy ireo ny seza izay napetrakin'izy ireo teo mifovoan'ny arabe mihitsy ka teo izy ireo no nanao an'izay revinjareo zay ary zay mihitsy moa ny tena fanao ny tanora eny Ambohipo eny rehefa mirevy tsisy te hirevy anaty trano fa matetika eny amin'ny sisin-dalana daholo ny tanora no mirevy sady mijerijery ny mpandalo izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy soatratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana sisy tamatagagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa